Ilay mpilalao baolina kitra malagasy modia nanehony heviny manoloana ny zava-misy ankehitriny tazony anarany Kianja Barea hoy Voavy Paulin. Tokony hijanona ho kianjany Barea Mahamasina ny anarany Kianja hoy Voavy Paulin. Notsindriany fa nany Barea kanina 2024 nany Barea tranina dia samy nanamarika tantara lehibe satria ny ekipam-pirenena Barea Iririany no nahavita nampirainy malagasy rehetra ka tsy tokony ho voafafa na ho adinoana izany. Araka ny fanazavany ihany koa dia mandalo ihany ny mpilalao sy ny olona fa ny anarana kosa dia mitoetra ho marika ny firaisankina sy ho marika ny rehareham-pirenena. Ny antso ihany koa izy mba hanadiovana sy hanatsarana ny baolina kitra malagasy ary hanaovana izay rehetra ilaina azahoana ny homologation any Kianja satria ny tanjona manaraka dia ny kanina 724 hoy izy. Soniavo ihany koa ny mpanazatra Corentin Martin hoy izy hatrany ny tonga ny fanehoan-keviny. Anisan'ny miteraka de hevitra be deabe amin'izao fotoana izao ihany koa ny resaka rovan'ny Manjakamiadana. Ao moa ny sasany izay mitsikira mafy milaza manao hoe fandaniam-bola fotsiny amin'ny zavatra tsisy dikany fa mbola betsaka ny zavatra izay manahirana ny malagasy. Ny sasany ihany koa dia mankasitraka ny zava-misy ankehitriny io satria anisan'ny vakoka io zavatra io ka mampidibola ho an'ny malagasy izany raha toa ka voaharaka antsakany sy andavany. Na dia eo anefa izany zavatra rehetra izany dia handray antanana ny fandravana ny Colisée avy hatrany ny fianakaviam-beny Andrina rehefa nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana ny mikasika ny handrodanana izany. Eny fa na dia fanjakana aza ny tokony hisahana azy satria izy ireo no notoriana hoy ny fanazavana izay noentiny izy ireo. Marina fa efa nijoro nanakana ny tsy hanatanterahana any ity tetikasa ity ireto fianakaviam-beny Andrina ireto tamin'ny fotoana nanaovan'ny filoha teo aloha any ity tetikasa ity saingy tsy nihenoana izy ireo. Manantena any ireo rehetra vonina hifanolo-tanana amin'ny fandravana izy ireo araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany. Ndeha mo arantsika kely ny antsipriany mikasika an'izay ireo fianakaviam-beny Andrina izay mitondra fanazavana mikasika any ity rovan'ny Manjakamiadana ity. Raha ny tory zay dia ny analan'ny Colisée no zay no hoe fandrodanana ny Colisée no nangatanay dia raha ny rano sinitsiny zany dia ny toriana no zay fanjakana malagasy no miantsoroka ny lany amin'izany fandrodanana izany. Nefa dia izay dia tsy mieritreritira hoe hiandra ny fanjakana malagasy fa dia itsika malagasy izay vonona miariny maha malagasy atsika no entanina ijoro iaraka andravan'io isika mba ho tantarena amin'ny taranaka mifandimby fa itsika rehetra zao no niara nandrava izany kolotsaina vahiny zay no terena napetraka tamintsika. Nahazo rariny teny amin'ny fitsarana zany ny zahay mpitory tamin'ny fangatana zany ny loha teboka telo dia ny fandravana ny Colisée ny famerena ny anaran'ity toeran'ity orovana Antananarivo ary ny fanesorana ny zavatra izay mipetraka tamin'ny fotoa nefa tsy misy ifandraisany amin'ny i tantarany ity rovo ity. Fampiasana compte fake no hanenjehana any Augustin Andriamananoro hoy Fanirisoa Ernaivo ilay ministry ny fitsarana. Fiampangana roa no hanenjehana any Andriamatoa Augustin Andriamananoro hoy ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo. Eo ny fampiantranona compte fake maro sy ny fampiasana azy ireny hanakorontanana ny sain'ny vahoaka sy hanatontohinana ny fiandriana am-pirenena. Ny faharoa manaraka izany mo dia ny raharaha mahakasika ny fanondranana volamena tsy ara-dalàna araka ny fanazavana ihany koa dia mbola eo ampanaovana ny dingana ara-pitsarana mifandraika amin'ny ireo fiampangana ireo ny tompon'andraikitra amin'izany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika nankiray ity tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo navitany ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavainay ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.